Shalom, miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, vilona avy Nazareta. Ho antsika zanany Tompo malalany izay tiany. Hivavaka antsika. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Mbola velona mankalaza anao izay midera anao. Manandratra avy ny anaranao izay satria tsara ianao. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra mendrika ho deraina sy akalazaina. Anandratra anao indray ao ray eo. Anome voninahitra anao ao Tompo. Koa mangataka ny fifanainao masina. Idina natrika an'izao fotoana izao. Ka izay rehetra tsy avy aminao Tompo, dia efa foano amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Foka ny ranao andrakotra an'izao vidéo izao. Ny ranao andrakotra an'izao vidéo izao Tompo malalo. Ary ny herinao no hikasika ny fo amam-pananay ka endrasanay ny teninao indray amin'ity Androany ity. Sokafo ny fonay Tompo, mba tsy ho fo vato fa ho fo moranarina ka handray ny teninao. Mitenena Tompo, fa voniny iainao anao izahay. Ny filesy rehetra alefan'ny Satana, ny zana-tsipika rehetra alefan'ny Satana, dia efa dorako amin'ny ranao Jesosy. Tsy manan-kely amin'izao vidéo izao. Koa mihetra eto ambany tongotra ao Tompo, ampiatreo ny nofoko, foka ianao no hisandratra. Misaotra raha eo. Amen. Ny teny ny nofo no meny Jesosy tamin'ny marain'io. Misy nofo no meny Tompo tamin'io marain'io. Io izy hoe Manaraha. Asain'ny Tompo manaraka azy isika. Natory kely zany aho tamin'io marain'io dia nanonofy aho. Rehefa nanonofy aho zany dia salany eo ampovoan-dalana. Nisy vehivavy anankitelo. Ny anankiray aloha hitako voalohany dia manadio trano izy. Manadio tsy ny trano ihany zany fa hatramin'ilay ivelan'ilay trano. Dia izaho zany teny azy hoe diovy manomboka aty aloha aty mihitsy diovy dia hatrany natoroko anazy ilay anadiovana an'ilay toerana. Dia ilay anankiray niteny tamiko hoe izao izy le zanako izy nisy olona nikarakara azy. Hainao tsara ilay izy nisy nikarakara azy izy le zanako dia misy olona miantoka azy dia tena hoe andeha aloha zao izy hijery an'ilay zanako, karakara an'ilay zanako aloha dia rehefa avy eo miverina. Roa zay ny fahatelo, ny vehivavy fahatelo zany dia hitako izy mihira, midera izy midera an' Jesosy. Izy Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Dia mandeha izy dia mitsiditsidina mihitsy izy mandeha. Sady mijery izy mitodika aty aminay dia niteny sady mandeha dia avy eo izy niteny anao hoe andraso aloha izy fa zao aloha izy andeha. Misy zavatra mahamaika anahy aloha izy tsy maintsy tratrariko any amin'ny ankohonany zany. Dia nanontany hoe inona ho dikan'ireny nofo ireny Jesosy. Dia iny fanahy masina manazava hoe ireo olona telo satria telo izy teo izay nasaiko hanaraka ahy. Namonokatra baiboly ary havana dia tonga dia tao amin'ny LIOKA-9-59. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. LIOKA-9-59 andiny fahavalo ao amin'ny 50
ka hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa anaraka azy. Nikasa anaraka azy. Ary no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao aho. Na aiza alianao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa aoly manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ny faharoa, ny 7:50. Ary hoy izy tamin'ny anankiray, koa manaraha ahy. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka ao aloha andevona ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty, andevona ny maty ao aminy. Fa ianao kosa mandeha anaka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatelo, 2:40. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, faoka ao aloha andeha anao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady, tarina, ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Ny tenin'ny fanahy masina fa ilay vehivavy voalohany izay nanadio trano dia tsy nanomboka aty amin'ny voalohany izy nanadio ny tranony, fa ny tapatapany ihany no nialany. Fa ny sasany mbola navelany tao. Dia niteneniko hoe diovy manomboka aty aloha, dia izy jereko mijery azy dia zay aiza azy izy nanadio teo, zany tena azy hoe manomboka aty. Izy nanomboka iafarany ery, amin'ny tapatapany ambany ery no diovina. Ino i Jesosy io fanahy masina? Ino izy fanahy masina no voalohany ny teny hoe anaraka anao anaiza naiza, nefa inona navalin Jesosy? Ny zanak'olo izy ny amboa aolo izy manandavaka, manana lavaka hipetrahany zany, ary ny voromanidina manana fialofana. Fa ny zanak'olona kosa izy tsy manana trano hialofa ny dirany, na ny lohany izy tsy tafiditra ao. Zany hoe le voalohany, le vehivavy voalohany zany, le tranony mbola nisy ao zavatra tsy foiny, mbola tsy ahafahan'i Jesosy niditra tao aminy. Amen. Tsy afaka niditra tao aminy Jesosy, mbola nisy zavatra nitazominy tao. Ny faharoa, ary hoy izy taminy, manaraha efa hoy kosa ny tompoko, aoka ao aloha andeha andevona ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevona ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehanaka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anankiray mbola sahirana miahy ny amin'izao fiainana izao. Izay le anankiray teo, le zanako miahy, le zanako sahirana, le zanako tsisy andeha aloha jery ny zanako, misy olona miantoka azy dia avelako izy dia ahoana. Jesosy nefa naneraka azy andeha hitory ny filazantsara, nefa izy mbola miahy ny amin'ny zanany, ny amin'ny vadiny, ny amin'ny sakafony. Takan'izay zany le vehivavy faharoa teo lazavainy Tompo. Hoe sao dia ny avelako ny zanako faty any, sao dia avelako ny vadiko lasa n'olona, sao dia zao. Dia mbola zany anaraka ihany izy, fa mbola ataony aloha le mbola miahy aloha izy ny zavatra ny tany. Dia rehefa avy eo zay vao Jesosy tsy ariavana. Asain'ny tompontsika anaraka azy afoy ny zavatra rehetra, ka anaraka an' Jesosy anao ny asany, andeha anao ny asany, tsisy tsony sakasakana. Mbola nisy sakana tamin'ireto olona reto, mbola nisy sakana. Sao dia misy sakasakana koa eo amin'ny fiainanao, tsy ahafahanao manaraka an' Jesosy, tsy ahafahanao manolo tena ho an' Jesosy tanteraka. Aza miahy an'izao fiainana izao ianao, aza misahirana amin'izao fiainana izao ianao, aza mbo misy zavatra tazotazomina tsony ao anatinao, mbola misy fahotana tsy foinao,
fa mila diovina tanteraka idiran'i Jesosy ao anatinao. Satria trano itsika idiran'i Jesosy, zay nahatonga azy nyteny hoe tsy mana trano idirana izy na ny lohany ary tsy tafiditra ao amintsika satria maloto. Fa mila tsika mahafoy tanteraka ny fahotana, miala tanteraka amin'ny fahotana dia manaraka an' Jesosy, miala amin'ny fiahina amin'izao fiainana izao, ny zanako hoe, ny vadiko hoe, ny asako hoe, ny volako hoe, mila tsy miahin'ireo intsony tsika fa manaraka an' Jesosy, manaiky anaradia an' Jesosy, manaiky anao ny asany. Ny fahatelo, 1:20. Ary hoy ny anankiray koa, tomboko anaraka anao ihany aho fa aoka ao aloha andeha anao velomany ao an-tranoko. Mbola tsy mahafoy ny ankohonany. Dia efa vonona izy, nidera izy, le ray farany, le vehivavy farany, nanazava ny tompo, nazava. Ary ny ray amin'ireo ankohonako ry havana naseho amin'ny tompo. Ny ray amin'ireo ankohonako, ny anankiray namako. Fa le anankiray fahatelo tsy azoko tsara inona iza no tiany tompo, namako ve sa ankohonako, fa ohatrany namako ihany koa le ray faharoa. Fa le ray fahatelo ankohonako izao mihitsy. Mahalala an' Jesosy izy, midera izy le ray fahatelo, mihira mihitsy izy, mihira le hira izy. Fa Jesosy rehefa nitaona azy, andraso aloha izy fa andeha ho any an-tranoko aloha anao veloma. Dia hoy izy teniny hoe andraso aloha izy fa zao mbola misy zavatra tratrariko, aingakaingana ary an-tranoko, misy fiara miandry andeha ary an-tranoko. Ohatra hitako mihitsy izy andeha ho any amin'ny ankohonana. Amen. Mbola le ankohonana natao voalohany. Fa hoy Jesosy, tsy misy olona mitana fangady tarina ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao zany rehefa nanaiky an' Jesosy anaradia, tsy mierikeryka tsony ianao, tsy mijery tsony ianao hoe andraso aloha fa ry, andraso tsy andry ianao Jesosy. Fa mila olona izy vonona anao ny asany, vonona manaiky azy tanteraka, mahafoy ny zavatra rehetra. Tahaka ny Zakaiosy, nahafoy hatramin'ny fananany. Tahaka ny Joba, nahafoy hatramin'ny vady aman-janany. Mila tsy mierikeryka tsika, fa raha tsy izay tsika ho tonga vaingatsira tahaka ny vadin'ny Lota. Tsisy fierirena tsony rehefa tsika vonona anaradia an' Jesosy. Tsy haiko fa mbola naseho an' Jesosy tamin'io maraina io zay, tamin'ny nofy. Dikan'izay misy amintsika zany, mbola tsy vonona anaraka an' Jesosy. Miteny antsika anaraka anao an' Jesosy, nefa mbola misy zavatra mihazo antsika miverina. Mbola misy zavatra mihazo antsika miverina ry havana. Aza manaiky. Avelao zay sakasakana rehetra, esorony ny sakasakana rehetra. Manaraha an' Jesosy ianao, manaraha azy tanteraka. Halleluja. Aza vela izy sakasakana anao amin'ny idiranao fanjakana lahatra. Aza vela izy sakasakana ny anaovanao ny asany. Amen. Ho tahaka an'ireto vehivavy anankitelo. Ny anankiray nanaiky nanadio ny trano nefa nitapany ihany. Ny anankiray anaiky anaradia an' Jesosy nefa mbola miahy ny zanany vadiny, mbola miahy amin'izao fiainana izao. Ny fahatelo manaiky ihany nefa mbola any ankohonako aloha. Anatra ho antsika zany. Fa ny fanarahana an' Jesosy dia hitantsika Petera navela ny aratony fa tonga izy mpanarahatolona. Izay no tadiavin'i Jesosy amiko sanao, dia ny andeha hitory ny filazantsara, andeha ny ampalala ny olona rehetra, andeha anaiky anao ny asany. Ka tsy zavatra sakana mbola hitondra antsika hiverina anao zavatra hafa, fa an' Jesosy dia an' Jesosy tanteraka, dia ny sitrapony no atao. Amen. Voninahitra ho an' Jesosy rery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Amen.